sy aingo samihafa entina anamariana ity fiverenany fahaleovantena ny Madagasikara ity. Izay ny amin'iny fa nitondra fanohanana ho an'ny mpino silamo izay miatrika ny iray volan'ny Ramadany amin'izao fotoana izao. Nisy olo-tena-panjakana tamin'ny alalan'ny praministra lehiben'ny gouvernement Andriamatoa Mahafaly Solonandrasana Olivier. Ity iray volana ity dia nataon'ny mpino silamo hifehezan-tena, natao ihany koa ho an'ny fanomezana samihafa. Fanazava. Nanomboka androany ny volana Ramadan ho an'ny mpino silamo eto Madagasikara. Iray volana izay hifehezan'ny mpino silamo rehetra tena ka hifadiana hanina mandritra ny andro. Volana manandanja tokoa izany ho an'ny mpino silamo rehetra manerana izao tontolo izao. Ny volana Ramadany dia volana lehibe tokoa amin'ny musulmane satria fahatsarovany sy fankalazany ny fidinany le soratra masina Korany taridalana ny zanak'olombelona rehetra. Zay teny masina tsy mivaky ny tompo nanahary ny lanitra sy ny tany ary eo amin'ny rehetra. Le tompotokana zay mitantana ny zavatra rehetra. Namajotsy zany teny masina anazy zany soratra masina Korany zay mifehy ny valera rehetra izay ahitany zanak'olombelona fiadanana eto an-tany sy ny fiadanana any ankohatra. Tonga nanome fanampiana ho an'ireo mpino silamo manatanteraka ity Ramadan ity androany ny fitondram-panjakana izay notarihan'ny praministra Mahafaly Solonandrasana Olivier. Nanazava ny praministra fa tsy manavaka ny tompom-pivavahana ny fitondram-panjakana malagasy. Mpiangona atao anatin'ny moské musulmane zany tonga eto moa zany fitondram-panjakana zay tariko androany iraka avy amin'ny filoham-pirenena era-jonaromampianina voalohany. Dia raha banareo tonga amin'izao andro masina izao dia ny Ramadany zany tonga amin'ny fotoana zay manana ny maizy azy zany amin'ny finoana silamo. Ka dia miarahaba anareo ny filoham-pirenena zay naniraka anay miarahaba anareo ny fitondram-panjakana zany amin'ny fahatongavany zany fotoan-dehibe ny Ramadany zany. Tsy nitazaposina nefa fitondram-panjakana fa naniraka anay ihany koa zany ny filoham-pirenena hitondra zay tsy rambiny tanana zany. Fanampiana hoentin'ireo silamo